dia anatin'ny fifaliana an-trano mandorana ny arahaba ho anao. Tonga soa indray isika anatin'ity fotoanan'ny fiarahantsika mivavaka, raisana hery amin'ny alalan'ny fifampaherezana ity ao anatin'ny resahana ny amin'ireo hetaheta lalin'ny fanahy. Andro faefatra sahady tokoa isika ary hijery amin'ity androany ity ny lohahevitra manao hoe tsy ho ela intsony. Mialohan'ny tena hirososika amin'izany dia manasanao andeha hiaraka hivavaka. Andriamanitra rainay, tianay izay any an-danitra, misaotra izahay ny amin'ny fitantananao ny fiainanay ka ahafahanay hiaraka novoery amin'ny alalan'ity fandaran'ity indray ankehitriny. Fanirianay hoe ny fanahinao masina no hitarika anay sy hiteny aminay ara-namboatra sahady ny fo sy ny sainay hanekenay ny sitraponao. Misaotra indrindra Andriamanitra, anaran'i Kristy. Amen. Ireo hetaheta lalin'ny fanahy. Ary jerena ny amin'ny hoe tsy ho ela intsony. Tena tsy ho ela intsony tokoa. Misy andinin-tsoratra masina izay efa haitsika, efa antaonany maro no mety ho nahenontsika azy ao amin'ny Baiboly ao. Dia ilay voalazan'ny Jaona 4:12, andininy voalohany ka hatramin'ny 13. Anasako anao zany niaraka hamaky, hiaraka hiverina indray andreny amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Jaona 4:12 andininy voalohany hatramin'ny andininy 13 ilay manao hoe: aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo fa andeha hamboatra fitoerana ho anareo, ary raha andeha hamboatra fitoerana ho anareo dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Mandalan'ny soratra masina izay efa mety renao matetika izany, ary mety ho efa fangalanao hery ihany koa ary fa androany manana asany manokana indray eo amin'ny fiarahanao mandeha amin'Andriamanitra, indrindra eo amin'ny fampaherezana anao amin'ity fiainana mandalo ity. Izy ity tokoa dia miresaka ny amina fotoana anankiray, na hoe tamin'ny ampahabotona izay mbola nahatety an-tany an' Jesosy Kristy zany tamin'izy tonga olombelona, fa teo amin'ny fotoana izay ny fampiresahany tamin'ireo mpianany. Ny tantara izay raketin'ny soratra masina tokoa manko dia teo amin'ny fotoana izay nahateo an-tendrombohitra olivan'i Jesosy Kristy zany sy ireo mpianany tamin'izay fotoana izay, dia efa miomakomana ny andeha hiverina ho any amin'Andriamanitra ny an-danitra indray Jesosy tamin'io, satria vita ny iraka izay nampanaovina azy tetỳ an-tany tetỳ, dia tsy inona moa fa ny nisolo antsika olombelona tamin'ny fahotantsika teo amin'ny hazo fijaliana, ary hiverina indray ho any an-danitra. Dia niteny tamin'ny mpianana izy hoe: aza malahelo ianareo fa efa manomana fitoerana ary mbola ho avy indray. Dia io ilay tsy ho ela intsony, tsy ho ela intsony tokoa. Nisy hafatra manokana ihany koa napetraka Kristy tamin'ireo mpianany tamin'io fotoana mialohan'ny iverenany ho any amin'Andriamanitra, ho any an-danitra amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy io indray. Ny anankiray amin'izany dia izay lazain'ny filazantsara amin'ny Matthieu 7:20 ka hatramin'ny 20. Tamin'izay fotoana izay izy no niresaka tamin'ireo mpianany hoe: komande ihany ianareo ary ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina an'izay rehetra nanditiko anareo. Dia nisy fampanantenana tao aorianan'izy hoe: arindro izao momba anareo, mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Tamin'ny alalan'io afatrafatra, anisan'ny farany izay nataon'i Kristy tamin'ny mpianany io no nanomezany toky an'ireto mpianany fa homba azy ireo mandrakariva tokoa izy, ary tsy hoe eo amin'ny fotoana ialany ihany fa hoe mandra-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Raha tsy ahivontsika tokoa manko ny tantara, ireo mpianatry Kristy ireo dia vao avy nandalo fotoan-tsarotra, ary fotoana tena hoe namaivay, namparary an'zareo anaty mihitsy, satria ny tompon'izy ireo, ny mpampianatra azy, zany hoe Jesosy Kristy zany, no nosamborina ary nampiarana fihetsika tena hoe manevateva, mandratra, manimba amin'ny vatan'ny olombelona hita ety ivelany mihitsy zany ary tsapan'izy ireo, satria hitany masony ny dinitra nitete tamin'ny vatan'i Kristy, izy ny kapoana, izy ny nombonina tamin'ny hazo fijaliana, izay nyrehetra koa moa no niarana hita izany. Dia avy eo zareo nefany rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia mbola norarana ihany koa tsy hitorony amin'izany Jesosy Kristy zany, ary nandalo fotoan-tsarotra tena hoe nampangirifiry ny aty fanahin'izy ireo zany ireo mpianatra ireo. Dia tamin'izay fotoana izay, rehefa tafahoana tamin'i Kristy, efa nitsangana tamin'ny maty, andeha hiverina any amin'Andriamanitra, dia nanome toky
nanome fanantenana ho azy ireo Kristy fa tsy hoely intsony dia hiverina indray izy satria manomana toerana any amin'ilay andehanana iverenana any amin'Andriamanitra. Ary ny tena zava-dehibe koa dia ilay izy le nampanantena hoe indro izaho momba anareo, tsy izao ihany fa ambara-pataperana izao tontolo izao. Dia manana fanantenana ny mpianatra ary io ihany koa no ampaherezana asenao amin'izao fiainana sarotra. Araka ny efa niresahantsika mandrakariva dia hoe samy manana an'izay sarotra lalovany zasenao amin'ity fiainana ity ary samy mba miezaka mitady ny vahaolana ihany kanefa mafy ilay zava-misy satria ilay fiainana mihitsy no efa sarotra. Fa nanome fanantenana an'ireo mpianany Kristy tamin'izany fotoana izany ary mampahery mampanantena asenao ihany koa. Fa raha ny tenany izy hoe amboatra fitoerana any an-danitra any, fitoerana maro, izany hoe tsy ho an'ireo mpianatra ireo irery fa sasenao koa raha manaiky dia anisan'izay efa manany an'izany toerana any amin'ny fiainana mandrakizay izany. Ary ny toe-javatra izay tena hoe mampihetsi-po dia izao ho an'izay tia azy dia azo antoka izay toerana efa homan'i Kristy izay. Raha miteny izy fa ho avy indray dia tena alainy entiny miaraka aminy any amin'izany toerana izany ireo izay nanaiky azy nino toy amin'ny finoany an'i Kristy ary mitombo amin'izany miara-mandeha aminy amin'ny fiatrehana izao fiainana izao. Fa ny fanontaniana mety ho mipetraka dia hoe efa ela tokoa aneny na hinonan'izany teny izany ary raha milaza Kristy fa tsy ho ela ary koa isika androany tsy ho ela intsony dia roviana ary ny valiteny entin'ny soratra masina amiko sy aminao sy entin'ny toe-javatra manodidina rehetra izay hitantsika manodidina ny fiainantsika dia hoe efa atombotra. Raha efa ela no efa nandrenesanao ny amin'ny fanantenana ny amin'ny iverenan'i Kristy indray, marana ny tantaran'ity tany ity ary andray ireo izay tia azy ho any amin'izany toerana efa homana izany dia toerana hinoana fa fiadanana mandrakizay dia efa atombotra lavitra mihoatra noho izay tamin'ny fotoana na henonao an'izany fotoana izany. Ka raha mampananteny Kristy izy mbola tsy nandainga, mbola tsy namitaka ary rehefa nanome teny dia manome toky dia tena tanterahana izany. Ka tena ho avy ny fotoana kely sisa efa atombotra ho avy indray Kristy. Ary ny toe-java-misy amin'izao fotoana izay iainantsika izao, ny tranga etsy sy eroa, na ny ady lahy politika, na ny ady amin'ny firenena samy firenena, na ny tranga eo amin'ny tontolo amin'ny ara natoraly sy ny ara-boajanahary, na ny zava-misy amin'ny fiainana andavanandro dia efa mamaritra ny aminy hoe efa tena atombotra tokoa dia ho avy Kristy. Ka zasenao mety anisan'izay anjadiany zavatra sarotra amin'izao fotoana izao fa izao andao hatraka ny loha dia ny fanantenana izay nananan'ireo mpianatra raha nitraka ny jery ny fiakaran'i Kristy ny niakatra dia tsy hita intsony tany anaty rahona teo tendrombohitra oliva no andao ihany koa ho fanantenana ampitrakana ihany koa ny loha ary andrandra hiandry izany fiaviana efa atombotra izay nanomezan'i Kristy toky ny mpianany fa hoe tsy ho ela dia hiverina izy ary izy no miahy sy momba an'ireo mpianany mandra-pahatonga an'izany fotoana izany. Dia zasenao ihany koa dia mba ho tahaka izany. Araka ny niresahana taminao teo dia hoe manoloana an'ireo tranga isan-karazany eo amin'ny fiainantsika isan'andro, samy mandalo fisedrahana be dia be ny zavatra efa iomanana kanefa mbola misy zavatsarotra ihany amin'ny tranga ary betsaka ny olana mety tsy fahasalamana, mety arak'asa, mety eo amin'ny fiarahamonina, mety fifandraisana amin'ny karazany avy dia manoloana an'izany rehetrarehetra izany dia izao no afatra ihany koa avy amin'ny soratra masina mba hahatonga asenao afaka hiatrika ary hiandry ampitoniana hiomana ny amin'ny fiavian'i Kristy tokoa izany hamarana an'ilay tantara ary hakan'izay tia azy ho any amin'ilay fitoerana ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Dia ao amin'ny petera voalohany toko 4 dia ny 9 dia misy an'izao teny izao Petera moa izany no miresaka manao hoe fa efa tongotra ny faran'ny zavatra rehetra koa endre ka mahonoana tena ho amin'ny fivavahana. Ry namana izay miaraka manovo hery amin'ny alalan'izao fandaharana entina ampaherezana asenao amin'ity fiainana ity izao. Sarotra ny fiainana efa be dia be ny zavatra hitan'ny tsirairay avy ary efa nanao ny ezaka koa ny tsirairay fa izao ao ambadika izao rehetra izao ilay fanantenana ho avy indray Kristy hamarana n'ity tantara n'ity tany feno fahoriana ity ary hitondra n'izay tia azy ho any amina fiainana efa homaniny any an-danitra any dia fiainana feno fiadanana mandrakizay. Fa mandra-piandry an'izany izy ilay mampanantena hoe indro izany momba anareo ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao dia ny afatra ho azy ho anao dia ny hoe mahonoana tena ho amin'ny fivavahana mba hiarovana asenao
dia ny fivavahana, ny fahonoana tena ao amin'Andriamanitra, ny fitoerana miara-mandeha amin'Andriamanitra ary ny fiomanana ao amin'izay fiavian'i Kristy izay no tokony atao. Ao amin'ny boky anankiray mitondra ny lohateny mihitsy hoe se préparer à rencontrer Jésus, izany hoe miomana mba hiona amin'i Jesosy, dia misy an'izao resaka izao hoe arakaraky ny habetsahan'ny fotoana lanintsika eo anatrehan'Andriamanitra no hanovany antsika hatrany ary arakarak'izany koa no hanefen'ny fany masina antsika. Mahonoana tena amin'ny fivavahana, miaraha amin'Andriamanitra fa arakaraky ny fotoana laninao eo no hanefeny asa ianao koa mba ho vonona amin'ny fiavian'i Kristy indray. Jesosy dia nanana fomba tsara nahazatra azy dia ny mifoha maraina, mivavaka, mametraka ny fiainana amin'Andriamanitra na dia zanak'Andriamanitra velona ary izy, azontsika atao soamantsara ny maka tahaka an'izany. Ary izy ilay mifoha maraina alina koa nahita fandresena teo amin'ny ady izay natao amin'ny manofo tetỳ an-tany, zasy ianao koa afaka ny andresy satria izy ihany koa ilay efa nandresy no afaka hanome hery ho ahy sy ho anao. Ka izao ry namana izay tiana hitondrana an'izao fampaherezana izao, tsarovy fa voova isika rehefa mibanjana ny Kristy, ary andrombaka antsika sy hanova ny toetsika sy ny zavatra ny tany raha ifatohan'ny saintsika maharitra, fa kosa lasa adino ny voninahitr'Andriamanitra. Dia izao, raha velantsika handinika ny tontolon'ny lanitra ny saintsika nefa manoloana an'izany rehetra izany, dia ahita hery manosika, ahita vonjy amin'ny ady ho an'ny Tompo isika. Tsy ho ela intsony hifarana hatreo miadinao, ho avy ampitony tokoa ilay mpanjakanao ka ireo olona izay tia azy dia zasy ianao izany raha hifikitra aminy hiomana isan'andro izao dia tena iona aminy ho any amin'izany fiainana mandrakizay izany. Andeha hifampivavaka isika mba ho tafajoro, ho tonga soa, hitoetra satria tsy ho ela intsony koa. Ka raha ny hetaheta lalin'ny fanahintsika ny ahita famonjena dia ho raisitsika amin'ny Kristy tokoa izany. Hivavaka isika. Andriamanitra iray, misaotra ny amin'izany teny mampahery tokoa ary manampy anay eo amin'ny fiatrehanay ny fiainana isan'andro izany. Dia rizo, tantano, ampitrakao ary ampitoery sy ampitombo ato anatinay hatrany ny fanantenanany amin'ny havian'i Kristy tokoa izay efa manomana fitoerana ho anay any an-danitra any. Dia ombanay, omban'ity namana miara-mivavaka ity ambara-pataperan'izao tontolo izao tokoa anenao. Misaotra indrindra anaran'i Kristy. Amen. Dia mirary soa indrindra